fifidianana olona tsy andray anjara ihany koa ny HVM. Maître Anitra Razafy Manantsoa raraka an-tany ny tolona tamin'ny député 73. Mpanolotsaina Tim ao Fianarantsoa mitaky ny fanarahan-dalàna dia nanaovana herisetra. Miraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao amin'ity tsinainy 24 septambra 2024 ity ny fotoanan'ny fampalalam-baovao voalohany amin'izao herinandro misy antsika izao dia anasana ianao ampitiavana sy ampanajana hitoetra iaraka amin'ny MBS hatramin'ny farany pejy politika no anarantsika voalohany amin'izao fotoanan'ny fampalalam-baovao izao araka nefa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo manoloana ilay raharaha etsiky ny député 73 dia nivoaka tamin'ny fahanginany Maître Anitra Razafy Manantsoa androany fanadihadian'i Germaine Menjanahary Charles Mathieu Princy. Ministra iray izay isan'ny tao anatin'ny solombavambahoaka teo amin'ny fitopolo no nilaza ny herinandro teo fa misy andraikitra noraisiny Tim tamin'ilay raharaha vatapaty teo amin'ny kianjany 12 Mey nandritra ny etsika fanovana ny joro vavolombelona amin'ny zavanisy dia ny antoerana nandritra izany ny solombavambahoaka avy amin'ny Tim. Aza tsy piasa zatra manilika ny zavatra natao any amin'ny olona fa assumer jusqu'au bout ny zavatra natao. Responsabilité partagée, assumer une responsabilité fa aza manao ohatran'izany fa tsy mety. Zavatra hafa indray raha fitetezana ministère sy ny sisa dia ny arahana nitendreny hoe andao fa andeha ny ministère tsika satria misy piasa tokony nivoaka nefa tsy mahazo mivoaka sy ny sisa hiantso an'ireo olona ireo andeha hivoaka. Zay dia marina raha reny dia fa tamin'izany fotoana zany nisy fihetsika hafa raha izay tsy nety tamin'ny député Tim hoe tsy mety kosa raha ohatra ka mbola anao fihetsika ohatran'izany mahery vaika ohatran'izany na fihetsika tsy mety ohatran'izany tsy dininy dia ny fampitenenana fa misy zavatra tsy nitresahana taminay ka hozy izy hoe raraka an-tany ny tolana natao ankehitriny ho hiatrany ity solombavambahoaka ity. Ainao manjery mpanjakana ny RNM sy ny TVM nandehanana mihitsy tao amin'ny RNM sy TVM reo tsika nefa mahita amin'izao fotoana izao zany fa dia ny omaly tsy niovana eo ary zany mpanohitra zany tsy tafiditra eo misy ny hevitra no miady tena miady ny hevitra mampiady ny hevitra ary misy namana tamin'izany zay mbola solombavambahoaka amin'izao fotoana izao mbola afaka mifampiresaka afaka miteny hoe reny zavatra nataontsika reny kosa anke tokony tanterahanareo ary tsy maintsy tanterahanareo fa zao ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao mino fa mijery an'izao ino zany émission zao ny namana sasatsasany fa matsiaro daholo nareo hoe tsy izay fotsiny zavatra nirahantsika teny fa nisy zavatra marobe fa dia ampiakatra ny fanaovana ino zany hoe ny image na solombavambahoaka, image na pratique politique, image na élu mandray andraikitra zany. Aorian'ny fampalalam-baovao dia arahanao anatin'ny fandarana dinika ny antsipirina ny fanehoan-kevitry Maître Anitra Razafy Manantsoa iny fa ito ao anatin'ny vaovao politika isika manoloana ny firosoana amin'ny fifidianana olona izay atao amin'ny 12 Desambra ho avy izao dia nanao fanambarana ihany koa nandroany ny teo anivon'ny antoko HVM. Fanambarana rehefa nivory androany fa 20 septambra 2024 ny bureau national dia nandray izao fanapahan-kevitra manaraka izao ny antoko hery vaovao ho an'i Madagasikara HVM dia tsy handray anjara amin'ny fifidianana olona izay inina tao amboletra amin'ny faharaka ambin'ny 10 Desambra 2024 ho avy izao natao teto Antananarivo faha 20 septambra 2024. Fa ivadika lafim-baovao hafa isika efa neken'ny ben'ny tanàna teo aloha Lalora Valomanana nitetikasa Tsangambato ny professeur Zafy Albert raha ny tokony ho izy noho ny fifanohizan-draha ara-panjakana dia atolotra eo hodinian'ny filan-kevitra munisipaly zany amin'izao fotoana izao fa na dia dino amin'ny sariny Mathieu Princy. Ela ny ela ka ho tafapetraka amin'ny tapaka ny volana Oktobra ho avy izao ny Tsangambato ny professeur sady filoha teo aloha Zafy Albert. Efa misy ny lalana Zafy Albert izay efa nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny rana tamin'ny commune Antananarivo renivohitra. Tsy misy ny olana mitetika asa Tsangambato fa teo amin'ny resaka toerana nisy tsy fitovian-kevitra efa miravina nefa zany ankehitriny. Nisy rehefa avy eo ataontsika hoe fangatana nataon'ny namana izay nieritreritra hoe Antaninarenina
Antaninarenina anie tsy midika inona ho an'ny président Zafy Albert aleo azavy zay resaka zay fa Ambojatovo misy dikany lehibe ho an'ny professeur ny président filoha taloha Zafy Albert. Inona ny antony? Ny tolona rehetra nataony anie dia hoe hiditra ao amikanja ny demokrasia ao Ambojatovo, zay ny tolona nataony. Ary nisy lacrymogène mihitsiny zay natorana ny président Zafy tao Ambojatovo. Aleo azava le resaka. Raha resaka ara-tantara zany midika zavatra lehibe kokoa tao anatin'ny tolon'ny président Zafy Albert Ambojatovo. Mazava zay, eo Ambojatovo nisy ny kianjan'ny demokrasia teo aloha no ajoro ny Tsangam-Bato ho fahatsiarovana ny tirain'ny demokrasia ity. Aiza ho aiza amin'izay le tetikasan'ny be ny tanàna amin'izao fotoana hoe amadika ity kianja ity ho parc botanika. Le izy zavatra tsotra angamba hoe za tsy amakilay ny programme tena ao anatin'ny petraka amin'io fa ny zavatra misy fotsiny ny zavatra mipetraka mazava dia hoe président professeur Zafy Albert filohan'ny république teo aloha rainy démocratie. Zay aloha zany ny zavatra ataontsika hoe misoratra mivandravandra amin'ny le stèle zay avoavo any mapetraka eo. Ny tiako azontsika zany hoe ny fanrinany ohatran'le any États-Unis eny na any amin'ny toerana any amin'ny tany ataontsika hoe lehibe misy toerana zany ahafahan'ny olona mamosaka ny heviny. Rehefa eo amin'izay ny sariny andray aman-dreny professeur Zafy Albert zay rainy démocratie mety hisokatra amin'izay zany itoerana io. Fa namory mpanao gadgety Tetsy Belera-Pandrana androany ny teo anivon'ny rodom-panohy demokrasia eto Madagasikara nandritra zany notondran'izy ireo ny tatitry ny fitetezam-paritra izay nataony herinandro lasa teo. Mboly Germaine Menjanary sy Mathieu Prince. Roso ny dio an'ny RMDM amin'ny fikatsahana ny tombontsombahoaka. Ny RMDM izay vovonana tokana voafaritra ao anatin'ny lalam-pandrinana manitsy ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fitezam-pitantanana toerana maro no efa hijoroany ankehitriny ary mbola maro no mangetaheta ny ametrahana ity vovonana ity manerana ny nosy. Ny faritra any Antsimo, ny faritra ny Toliara zany dia faritra anankiray no sisa tsy tratranay, zany hoe faritra Anosy. Ny faritra ny Fianaratsoa, faritra ny Fianaratsoa dia faritra anankiray koa ny sisa no tsy tratra dia ny Iorombe. Ny faritra ny Tomasina saiky feno RMDM avokoa ny faritra rehetra ao amin'ny faritany Tomasina. Ny faritany Majunga dia eo ampandrafetana ny zay izahay akehitriny amin'ireo faritra anankiroa zay mbola tsy mipetraka dia ny faritra Melaka sy Betsiboka fa ny faritra Sofia sy Boeny efa manomana ny ao Majunga akehitriny. Ny faritany Diego Sava sy Diana tena Sava sy Diana avokoa ny RMDM any amin'ny faritra. Manjaka ny fandikandalana ataon'ny fitondrana. Ankoatra ny fitakina ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka dia takiny RMDM ihany koa ny fanajana lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Miantso ny candidat rehetra nanomana fifidianana teto amin'ny tany sy ny firenena. Ny filohan'ny republika, ny candidat filohan'ny republika rehetra zay tsy eo amin'ny fitondrana ankehitriny, ny candidat député rehetra, ny candidat maire rehetra handrafitra an'izay etsika izay tsika dia anangona n'ireo bureau ny faritany rehetrarehetra sy miaraka amin'ny olom-boafidy ato anatin'ny RMDM hanatanteraka ny etaetany vahoaka malagasy tsy ho ela. Dia ho an'ny Fianarantsoa kosa indray sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nanao fanambarana androany ireo mpanolotsaina ny commune ao Fianarantsoa ary tsy misy tsony ny fahamenaran'ny mpitondra ny amin'ny fandikan-dalàna eo anivon'ny fanapahana ny commune ny antoerana. Nomen'Andriamana Misatana nitatitra ny vaovao tahirany aina nakan'izary. Samy manana ny andraikiny eo anivon'ny fitantanana ny commune dia ny be ny tanàna sy ireo mpanolotsaina ary tokony tsy fampijabaka andraikitra. Tsy izany anefa ny zava-misy tany Fianarantsoa
fa niterena tsotra zao ireo mpanolontsaina anaiky sy anao soni ireo volavolam-panapahana avy amin'ny mpanatanteraka tsy araka ny lalàna akory ny fomba hanatanterahana azy. Izahay dia manamafy etoana amin'ny vahoakan'ny Fianaratsoa fa mametraka ny adi-hevitra trany eo amin'ny filakevitry ny tanàna amin'ny fitsinjovana ny vahoaka sy ny mpiasan'ny commune andrenivohitra Fianaratsoa mba andanjalanjana ny fanaovana ny assainissement amin'izao hamehana ara-pahasalamana izao. Tsy sakana velively amin'ny fampandrosoana izahay fa kosa mitaky ny fanarahan-dalàna amin'ny fanapahan-kevitra eo anivon'ny filakevitry ny tanàna. Mitaky ny fahaleovan-tena tanteraky ny filakevitry ny commune urbaine Fianaratsoa ka sy isabahan'ireo manam-pahefana isanambaratongany na olom-bofity na olom-boatendry. Tsy nanaiky lembenana ireo mpanolontsaina tima manoloana izany ka dia nienjandroa ny tady ary nisy ny fikasihan-tanana niatra tamin'ny mpanolontsaina iray izay nijory tamin'ny fahamarinana nandritra izany. Ny ben'ny tanàna mihitsiny no niantso tsirairay ny mpanolontsaina mitarika ny fivoriana mampanao délibération individuelle ny mpanolontsaina. Zavatra tsy azo atao zany. Zavatra mbola tsara nisy teto Madagasikara ny zavatra toy izany ary zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany. Tsy mananjo anao an'izany ny ben'ny tanàna ary tsy mananjo influencer ny mpanolontsaina ny ben'ny tanàna amin'izay fanapahan-kevitra tiany atao, amin'izay fanapahan-kevitra tiany horaisina. Maleo tena tanteraka ny filan-kevitry ny tanàna. Tsy azona ekena mihitsiny ny fibodona sy ny fanaovan'ny commune urbaine amboletra amin'ny fieverana hakafanana n'olona, hakatan'olona. Zavatra tsy azo ekena zany. Ny tenako manokana moa dia niarana herisetra nandritra n'izany fisehoan-javatra maro isan-karazany zany. Magaga eo anatrehana ray aman-dreny manam-pahefana eto an-tanàna no isehoan'izany herisetra zany ary ny ben'ny tanàna mihitsiny no nanome baiko tamin'ny fampisamborana ny tena sy ny fikasihan'ireo mpiasan'ny commune tanana ny tena tamin'izany fotoana zany. Zany ve no ampianarina sy atao hitondrana eto amin'ity tany ity. Dia vadika amin'ny resaka sosialy aloha isika saika ny sesisesy ny tifitra mamono olona nataon'ny mpitandron'ny filaminana tato ato na ny hevitra mikasika izandrina androany ny mpahay lalàna iray sy ny tompona andraikitry ny serasera anivon'ny polisy pirenena Jessica Miray sy Manora Andria Malalany Nakasary. Vao tsy elakory izay ny zava-nisy tany Farafangana izay nahafaty gadra 320 no nitifitra ny mpitandron'ny filaminana ny volana aogositra teo. Omaly dia tovolahy voalaza fampanendaka indray koa no maty noho ny tifitra nataona polisy teto 67 hectares. Tirano condamnation à mort zany. Satria ny condamné à mort nge efa mba nisy farafahakeliny a ny verifiena hoe meloko ave le olona. Efa mba nisy enquête. Efa hita hoe tena ilaina vonoana ty olona ity na hoe ferovana ny mpiaramonina rehetra. Dia zay vao ampiarina ny les condamnations à mort. Fa ty mbola tsisy an'izany. Zany hoe tsy fantatrao raha efa nanao le olona na tsy fantatrao raha mitombona le heloka ary indrindra mifanentana amin'le heloka ave le fahafatesana. Zany rehetrarehetra zany fizarana mijery an'izany. Ka ny polisy manao ohatran'izany na ny fanamanao zany raha ny tokony misy tokony tratran'ny enquête be mihitsy. Jerevana hoe mitombona ve sa tsy fa tsy avelavelany fotsiny. Fiarovan-tena no nambaran'ny polisy pirenena fa nahatonga ny tifitra. Ny amin'ny faritsy Senam mihitsy zany andrenesan'ny polisy fitarainana foana hoe le olona mpivarotra sy le mpiasa mandeha vao maraina dia ara-mifanendahana ary ireo jiolahy tsy hoe manendaka tsotra fotsiny fa mitondra fitaovam-piadiana toy ny antsy lavalela, filesy sy ny sisa. Dia nandray fanapahan-kevitra ny teto anivon'ny polisy pirenena tao amin'ny service antiganga hoe ametraka polisy eny amin'ny faritra iny hanao fanamiana sivily mba hahafahana manjono an'ireo lay jiolahy. Tamin'ny fotoana io nisy vehivavy nandalo dia nendahany zareo. Io ny sendan'ilay polisy nanao fanamiana sivily dia rehefa ohatra izy andeha hisambotra an'ilay jiolahy dia namaly ilay jiolahy dia voatery nitifitra izy. Rehefa nitifitra izy vo teo amin'ny lamosiny ilay jiolahy nentina tany amin'ny hôpitaly teny an-dalana maty. Ilay olona nametraka fitoriana lasa tao anaty poketrany ny baiboliny ny volany sy ny sisa. 10 lara jiolahy ireo niaraka ny efatra tafatsoka fa
ny ray a io voatifitra io misambotra ny adidin'ny polisy pirenena fa rehefa eo anolohan'ny tsy azo anoarana fa mampiasa hely le jiolaha dia ny fiarovana tsy maintsy manao fiarovatena ny polisy na dia eo aza nefa ny filazana fa fiarovatena tokony misy ny fanadiadiana ataony mpitandro ny filaminana na avitativitra mahafaty olona toy ireny satria ain'olona ny resaka eto aiza ho aiza izany izao ny toy ny ireny raharana hafaty olona ireny raha tsy resaka fotsiny afa-tsy ny raharaha farafangana fa eo amin'ny fifandraisana amin'ny anivelany dia fotodrafitrasa 10 no novatsian'ny USAID na ny fikambanany Amerikana iray izay misana ny fampandrosoana ny vola sy ny tany any amin'ny faritra loatra mangoro iny sy tany amin'ny faritra Tsinanana ihany koa ka nafahana nanome rano fisotro madio anaponina misaray alina tany an-toerana moa Iravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala $30 tapitrisa no natokany USAID amatsiana rano fisotro madio ireo faritra mijaly eto amintsika abetsaka ny faritra mbola misotro rano maloto tsy azo antoka ary miteraka olana ho an'ny fahasalamana izany. Notre projet contribue en donnant de l'eau potable et en faisant la promotion de bonnes pratiques hygiéniques, de promouvoir à la santé de manière générale. Question environnementale, tous les projets d'infrastructure sont conçus dès le départ, dès même les avant-projets préliminaires, en prenant les questions de gestion intégrée de l'eau, de l'environnement dans le cadre des études. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas seulement les études techniques en termes de débit d'eau, de distribution d'eau, de stockage d'eau. On regarde aussi la manière dont l'environnement peut être préservé. Tsy tafiditra anatin'ny teti-bolam-panjakana ny anenika ny faritra rehetra manerana ny nosy amin'ny famatsiana rano ny sehatra iraisam-pirenena no ho an'ny mpamatsy vola mamaly ny olan'ny mponina saingy mitaky ny fisiany tetikasa ary ny fikojakotsana izany. On fait les études. Il y a différents mécanismes de consultation qui sont mis en place et qui ne vont pas seulement mis en place dans le cadre du projet mais qui vont perdurer avec un certain nombre de structures de coordination et de redevabilité. C'est-à-dire que on a fait des études aussi sur les capacités par exemple du prix à payer. On l'a rappelé tout à l'heure, l'eau n'est pas gratuite mais il faut qu'elle soit abordable pour tous et à long terme. Donc il faut trouver un équilibre entre une offre d'eau qui soit abordable pour le plus grand nombre et quelque chose qui soit profitable pour que l'entreprise puisse, que chacun puisse y trouver son compte et dans le respect des lois, du cadre juridique. Il y a énormément de consultations qui sont faites avec les communautés et qui continuent, pas seulement pour la mise en place de ces 3P, mais qui continuent pendant la durée. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, les contrats de délégation que vous avez vus sont signés pour 20 ans. Donc il y a un engagement qui est fait de part de la commune en tant que maître d'ouvrage. Il y a le rôle du gestionnaire qui doit faire une offre de service qui soit adaptée au contexte. Et bien sûr, la population a son rôle à jouer. Il y a des organismes de la société civile qui sont là aussi pour faire le contrepoids ou exprimer leur voix pour s'assurer que les questions, si elles sont soulevées, ou les questions d'extension. Nanomboka izy mahateo hatramin'ny omaly alahady no notokanana ireo fotodrafitrasa rehetra tonga tany toerana ny avy amin'ny ranoasa ny CARE ny USAID ary ny ministry ny rano ny fidiovana ary fanadiovana commune ambanivohitra Nosy Ifody faritra loatra Mangoro commune ny arovana Caroline Ilaka Est Mahatsara rano mafana Est izay samy tany amin'ny faritra Tsinanana no nisitraka tetikasa toerana be mpivezivezy ireo toerana ireo tsy atokisana ny tion-drano ka izay no antony hanamboarana fitehirizana rano sy nametrahana fitaovana manadio rano. Mbola lafim-baovao mifandraika amin'izay resaka sosialy atrany manodidina ny famatsiana rano ny tontolo ambanivohitra dia nanao fanadiadiana tany amina tanàna maromaro tany loatra Mangoro sy tany amin'ny faritra Tsinanana tany ny mpanao gazety ny MBS tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo manodidina ny fisitrahan'ireo vahoaka ny fisotroana rano madio. Iravirazafy Mahenina sy Andra Kotomalala. Faritra maro manerana nosy no mijaly rano fisotro madio ato amintsika raha tsy ilazana eto andrenivohitra betsaka no velotaraina amin'ny fahatapahan-drano matetika ny any amin'ny faritra ambanivohitra indray misy ny rano saingy tsy azo antoka ny fahadiovany lafo ny mametraka fotodrafitrasa mitaky teknika avolenta ihany koa ny manodina ny rano vao azo antoka fa madio noho izany tsy maintsy vidiana ny rano indrindra ho andro nisitraka fotodrafitrasa toy ny any Nosy Ifody faritra loatra Mangoro commune ny arovana Caroline Ilaka Est Mahatsara ary rano mafana Est izay samy any amin'ny faritra Atsinanana. Ny farany ambony zao eo amin'ny 400 mahery kely eo dia farany ambany eo amin'ny 250 eo. Le tombotsoanay aloha zany hitanay hoe tsara le tombotsoa efa eo am'le vidin'le rano fotsiny zany no ndraindray le izy miakatra be. Ity rano ity zany dia io rano razanay hatramin'izay
ary nanomboka tamimbola fahakely zay a dia teto foana zany ny rano nalaina de tamin'ny andro taloha zany a de tary tsy nanana ny olona niakatra de rehefa tena mba nalala zany zay a nitodika niaraka tamin'ireo ray aman-dreny a de ato moa misy école privé a de voatery zany zay a nitarika an'le rano avy le andony le naletsika ny teo a de eto daholo zao ny olona no manasa lamba sy maka rano de io kosa zany a dia ny tena tokony olona zany de hoe raha ohatra ka tonga ny rano fodiovana de angatahana amin'ireo mpitondra vanjakano sy mpitondra fokotany mba tsy ho tapahana ity rano ity. Tsy haiko tsara zao ny vola homanina famola zay manko tsy misesy makarana amin'le rano fisotro madio amin'le patsakatsy de avy eo zany le fantaniana ohatran'ny hoe mandany bebe any le izy satria zany hoe maromaro ihany moa le ankizy a ndraindray tsy de voatandrina loatra amin'le manasa tanana manasa zavatra rehetra de lasa betsaka zany ny vola aloha rehefa tonga ny farany volana de ny andinika hoe sao de mba tsy vitatsika izy ty rakizy ohatra mandeha tsokajiny zany le tamin'ny voalohana izy eo de nandoa 10,000 sy 2 alina de faharoa indray lasa 3 alina de fahaefatra alina sisy vola boko zay de hoana zany ny fitanana an'le rano sa tsy mampiasa an'le rano fotsiny nareo? Mampiasa rano zay fa sy manana vola fa de mbola pompe ny miasa. Komunira amin'ny faritra Atsinanana manana olana amin'ny fahaloton-drano i Vatomandry afokotany 412 misy eo amin'ny commune no tsy manana borne fontaine. De azo lazaina hoe isan'ny manan-karena rano fisotro madio izahay nefa na eo azy zany a mbola misy problème ihany momba ny resaka bakteria ka mino izahay fa raha fiaraha-miasa amin'ny zirama de mbola paritaka zany izy zao satria misy mbola maro zany fokontany eto sy manana rano fisotro madio alavain'le borne fontaine zany de mbola mila borne fontaine maromaro zahay mba ahafahany vahoaka Vatomandry misitaka ny rano madio avy amin'ity orinasa zirama ty fa amin'ny ankapobeny aloha zany besaka ny rano eto fa ny fanjifanany misy olana kely satria sy de tonga any amin'ny fokontany loatra ny ankabezany noho le manamorona ranomamy avokoa ireo toerana ny sitraka trano fitehirizan-drano sy fanadiovana rano tao aloatra mangory sy toerana hafa tany amin'ny faritra Atsinanana ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny tsirairay no nametrahana fitaovana afaka mamatsy rano madio. Fangalana an'le rano dia avy any ambanin'ny tany izany hoe amin'ny analana lavadrano zany ny angalana an'le rano izay tarihana ary miakatra atao anatin'ny siniben-drano izay hitantsika eo hoe ao anatina teknôlôjia ary mampiasa ny resaka hoe ny herin'ny masoandro zany ny fampiakarana an'izay satria eto any aty ambanivohitra tsy misy ny herinaratra ampiasaina ahafahana manao an'izay fikarakarana famatsiana rano fisotro madio eto amin'ity tanànany Mahatsara ty. Ao amboniny io koa misy ny fanadiovana na ny traitement izay mandeha ihany koa amin'ny herin'ny masoandro. Ivatika amin'ny tontolon'ny fanabeazana isika tsy ela dia ifarana ny taom-pianarana 2024 betsaka nefa ny fanahina ho an'ireo ray aman-dreny na ihany koa ho an'ny ankizy mpianatra izany. Avondrina manara-maso ny sehatry ny fanabeazana amin'izao fotoana izao ireo vovonany firaisamonim-pirenena eto Madagasikara na ny heviny izy ireo androany teny Ambatonakanga teny fanadiadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Ny sehatry ny fanabeazana no anisan'ny tena ny babikitra indrindra vokatry ny krizin'ny Covid-19. Voadona ny ara-tsaina, ny ara-batana, indrindra fa ny ara-bola. Misy ny EduTeam izay vovonany firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanabeazana. Ity farany izay mijoro ho arika amin'ny fanarenana ny asan'ny fanabeazana eto Madagasikara. Mbola lavitra ny ezaka, indrindra tao anatin'ity krizin'ny coronavirus ity. Io ny mety hoe karazana inégalité zany na ohatrany hoe tsy fitovian-jo ho amin'ny ankizy tsirairay avy eto Madagasikara amin'ny lafiny fampianarana. Eo ny ankizy mianatra eny amin'ireo sekoly tsy miankina mahaleo tena zany sy eo koa ny ankizy mianatra eny amin'ny sekoly ara-panjakana. Ankoatran'izay koa ny tany an-trano koa tsy voatery hoe nety ny tany na hoe tapaka raha fianarana fa marobe ireo ankizy noho ny hoe fasahirana an'ara-bola ny ray aman-dreny amin'ity taom-pianarana vaovao ty dia mety hoe anajanona tanteraka ny fianarana izy dia tsy afaka hiverina hianatra intsony zany ny abandon scolaire zany na le hoe fialana andaharana amin'ny resaka fianarana zany possible hoe hiakatra ambony be amin'ity taona ity. Nandritra ny fitondrana ara-valomanana dia nanana ny toerany ny sehatry ny fanabeazana.
niditra an-tsaik'olo maimaim-pona avokoa ny zanaka malagasy tsy nisy akanavaka na ambany vohitra na andrenivohitra tokony amerina izany ny mpitondra amin'izao fotoana. Ny éducation primaire moa anaty lalam-panorenana efa hoe izay mihitsy hoe obligatoire et gratuite zany maimaim-pona ary tsy maintsy atao dia nilaza ny teo anivon'ny fanjakana hoe amin'izao fotoana izao aloha dia mbola mesure exceptionnelle noho le crise covid-19 ihany zany io resaka hoe fanalana ny droit d'inscription io dia izahay zany manantena sy manosika trano hoe mba tsy ho amin'ity crise covid-19 ity fa mba tena tohizana tanterahana tsara zany eo anaty lalam-panorenana dia misy le loi d'orientation momba ny éducation iny zany angatahany afanovana hoe ametrahana mazava hoe ina marina ny atao hoe maimaim-pona amin'ny resaka izay hoe fampianarana izay. Mbola amin'ny vaovao ny fampianarana trany manomboka androany ny maimaim-pona izay nokarakarainy ny tanora tima ao amin'ny boriboritany fahenina ho an'ny kilasy famaranana Jessica Miray sy Manora Andriamalala ny teny an-toerana. Etika fanao ny jeune tima eto amin'ny boriboritany fahenina efa ho telo taona izay ny fanomezana cours maimaim-pona ny mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat. Tsy avana misatra teto fa hanorasina avokoa izay nanoratra anarana isa 520 aharitra 3 herinandro kosa ny fampianarana. Ya, ao amin'ny soromasina moa hoe izay nahazo maimaim-pona dia mba manome koa izay moa zany efa izay ny hetsika sosialy ao tanora tima hoe na maimaim-pona izay dia mizara maimaim-pona ho an'ireo tanora izay mitovy aminay dia izay no naharisika anay hoe aleo mba omena fampianarana maimaim-pona ny ankizy satria ny fianarana andova tsara indrindra. Nahazo tombony ireo mpianatra satria betsaka tamin'izy ireo no efa nijanona tsy nianatra efa hatry ny ela noho ny amin'ny ara-pahasalamana. Ao avokoa mantsy ny taranja rehetra eto. Tena manampy ana manokana aloha le izy satria maimaim-pona moa koa ny ampianarana efa voalazako teo fa tsy mianatra dia manampy ana le izy. Tapa-kevitra nianatra aty zany dia sy mpianatra mifandrakana dia tapitra tanteraka ny cournay dia nahita an'ilay cours maimaim-pona dia esy lahatra mandeha taty matiera mbola eky zao fizika dia hisito zay eo amin'izao voalohany izao moa zany dia hita hoe mahafinaritra milamina mazava. Voalohany indrindra aloha le izy gratuit dia mpampianatra tokoa efa manana expérience amin'ny ohatran'ny hafa. Nanapa-kevitra ana hoe hianatra aty satria mbola nisy zavatra tsy azoko tany ampianarana dia manampy be kokoa le izy satria nianatra matematika zao zay teo dia azoko le zavatra tsy azoko tany ampianarana. Andesika hiverina any amin'ny faritra aloatra mangoro iny trapasahirana nareo mponina ao Ambatomanga Ambato soratra fa lasa nydalo avokoa ny ombin'ireo mpiompy amin'izao fotoana izao sahirana amin'ny lalam-bola ahafahany mamelo tena sy ny ankohonan'ireo mponina ny antoerana niry Andrenarivony MBS Ambatondrazaka. Ringan'ny jiolahy ny fiompiana kely izay mbanana ny retim-ponina ao amin'ny zanabohitra Ambatomanga ireto ka voatery manao asa fierina hafa izy ireo mba ahafahana mamelona ny ankohonana. Zay zao taloha manana omby zay ka raha fa nanana omby zay taloha miasa tany miasa sariny miasanay taloha dia raha fa lasa nidalo zany le aombinay dia zavatra asa tsy ary natao dia voatery tsy maintsy natao satria vokatry le aomby lasany efa nipalemana tsy milama. Ankehitriny ireto olona ireto dia lasa mpitrandraka vato zay asa fierina sy tena mahavelona raha kinambaran'izy ireo saingy noho ny zava-misy dia tsy maintsy izay aloha ny iainana amin'izao fotoana izao. Manaitra fitondram-panjakana izy ireo mba hijery izay tena vahaolana mahakasika ny sosialim-bahoaka fa tsy hovariana fotsiny amin'ny politika politisianina izay tsy ahitany vahoaka tombontsoa. Mangataka fanadina zay satria sahirana zay mahatonga karakara ty ohatr'izao zany raha maina ohatr'izao zany le andro dia tsy hitany zay atao ny hazan-drano raha fa mety ny rano dia tsy maintsy mikarakara ty manao vatovato kely zay komandin'olona kely tsisy zay dia lasa le mikarakara many amin'ny tambon'olona any zay mikarama mikapa ohatran'izany le izy dia zay mahatonga ny hoe mila fanampiana zany zay raha ohatra ka
Ivadika amin'ny vaovao ny fitaterana anabakabaka isika namoaka fanambarana ny masovin'ny Frantsa eto Madagasikara makasika ireo zotra mpiara-manidina miainga eto Madagasikara izotra makany Paris fa nadiadiny nomen'Andriamana Misata eo amin'ny sariny Mathieu Francis Tahirniaina. Omaly dia nivoaka tao amin'ny pejy ofisialy ny Air Madagascar fa tsy nahazo alalana avy amin'ny aviation civile française ny sidina Air Madagascar MD050 izay tokony hitondra mpandeha avy eto Antananarivo ho any Paris. Tsy nanome ny antony mazava moa ny avy amin'ny Air Madagascar. Androany dia namoaka fanambarana tao amin'ny pejy ofisialiny ny masovoin'ny Frantsa eto Madagasikara fa foanana aloha ny fanomezan-dalana izay hitondra ny Air Madagascar mpandeha izotra makany Paris. Ny antony araka ny fanazavana dia ny tsy fanomezan'ny mpitondra fanjakana malagasy alalana ny Air France hitondra ireo mpandeha avy any Paris makatỳ Antananarivo. Mampanantena anefa izy ireo fa hita vahaolana aingana izay ahafahany rototam-piverina amin'ny laoniny indray ireo sidina rehetra. Ny tsara ho fantatra any ivelany no tsika manakatona ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao. Roa volana taty aoriana ny fahaverezan'ilay solika tao amin'ny Nosikely Maurice dia nanao fanambarana indray androany ny Prime Ministre any antoerana nomen'Andriamana Misata sy Tahirniaina. Niverina ny resaka ilay loza voajanahary niatra tamin'ny Maurice ny 20 Jolay lasa teo ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Voka-dratsy lehibe teo amin'ny tontolo iainana ity fahaverezana solika 803 taonina ity. Nomena anarana hoe Marenoir ilay loza lehibe tao amin'ny Nosikely Maurice. Sambo japonais iray lehibe no rendrika tao amin'ny ranomasimbe indianina ka nahatonga izao fahavoazana izao. Ary dia nisy mihitsy moa ny hetsika izay natao ponina tao Maurice tao aoriana izay. Nampanantena onitra amin'ny tetina 8 tapitrisa euro ilay tompon'ilay sambo. Tsy nisy vokany anefa izany satria efa vita ny loza. Rano kristal sy zava-maniry ao anaty ranomasina maro no simba tanteraka. Nanambara ny Prime Ministre ao Maurice, Pravin Jugnot, fa ity fahaverezana solika ity ny lozara tontolo iainana ratsy indrindra natrehan'ny Maurice. Mbola eo ampanimbanana ny fahasimban'ny ala sy ny morontsiraka izahay, hoy ny nambarany. Tsy adinony anefa ny nisaotra ny firenena rehetra sy ny firenena mikambana izay nanafaingana ny fanampinan'ny Maurice tamin'ny fotoan-tsakotra izay natrehany. Dia ny faranatra indray ny fampalalam-baovao ny MBS tamin'ity alatsinainy 17 septambra 2024 ity ankasitrahana hatrany tompo klasy tomoko vavy nisafidinao tsy misaraka aminay apatsahivina ianao fa ao anatin'ny fandarana dinika rehefa avy eo aorianan'izao fotoana iarahantsika izao dia maître Anitra Razafimantsoa vahiny ny Germaine Menjanahary ny tenanay dia mirary misosiny tsara indrindra ary manome fotoananao ao anatin'ny fampalalam-baovao indray rahampitso amin'ny ora mitovy veloma tompoko.